Falmiona aminareo indray izay eto amin'ny fandarana Resabe. Falmiona aminareo any tokantrano tsirairay avy nareo izay manaraka ny fahita lavitra matv amin'ity aliny zoma fa 4 ny volana oktobra 2024 ity. Ny fandarana Resabe dia anisany fandarana izay iresahana indrindra ny mahakasika ny toetra ara-pirenena, izay indrindra no antony nanasanay Andriamatoa Gilbert Rarzatovo mpandalina politika no mpanao gazety ihany koa teo aloha. Miarabanao Andriamatoa Gilbert Rarzatovo. Ya, ny toetra ara-politika hatrany moa no resahantsika avy tonga dia dirako amin'ny votoaty ny resaka ny raharaha izay nitranga teny anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ity herinandro ity sokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny anteny miram-pirenena. Nisy ny atao hoe fifaninjanana teo amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta tao anatin'izay ny mikasika ny raharaha motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana. Ahoana ny famakianao ireny satria ny antony dia tsy tanteraka hatramin'ny farany fa nefa n'izao tsy kasaina atao zany kanefa tsy tanteraka hatramin'ny farany foana zay fitsipaham-pitokisana zay. Fanazavana azy ka fa maromaro. Fanazavana azy voalohany mahakasika mihitsy ny asan'ny gouvernemanta. Zava-misy dia hoe raha mipetraka io gouvernement io dia nresahana foana no hoe ela fiasa loatra, misy be loatra ny asan'ny gouvernemanta, fa rehefa atioarina zany amin'io le deuxième session zao io na dia tao aza lay tsikera be dehibe anazy an'le gouvernemanta dia le olom-bo fidy na alala ihany no farany hoe ahoana tokoa moa ny tsarana an'le gouvernemanta raha ohatra ka 2 volana vao tonga tany amin'izareo ny budget esany. Ahoana ny tsarana azy raha ohatra ka ny famatsim-bola iraisam-pirenena tsy tonga dia amin'ny alalan'inona dia amin'ny fomba ahoana ny tsarana azy amin'izay. Zay zany mety hoe napalefaka n'le eritreritra atao anatin'izy tsy malala n'le hoe misy problème be eto amin'ny firenena, problème social, économique, financier, fa rehefa tsapany tsikelikely rehefa mandinika lala hoe mipetraka ianao dia mieritreritra tokoa dia hoe ahoana moa zany le crise lava be tokoa ve mety vafafa tao anatin'ny hoe nitsangana gouvernemanta dia vafafa le crise. Zay crise tsy enitaona fotsiny fa crise efa fanindry tamina taona maromaro ary tamin'ity ny crise lava indrindra tsy naharitra heritaona. Zany zany mety napalefaka an'le eritreritry ny député noho ny avy eo. Faharoa dia ny hoe ny assemblée nationale ny tena taratry ny fanjakana tsara tatana ary taratry ny firenena moderne sy mandroso, satria io zany niendriky ny fifandajan-kely eto amin'ny firenena io ary io no manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Ka raha mbola sala amin'io ny assemblée tsika dia mbola tsy misy zavatra azo antenaina, tsy no tsika fa no ny lalany tantaratra amin'izay ihany. Ohatra ny mekonao hoe mbola melo ny resaka fifidianana dia efa tokony hazava mazava tsara ny fisarahana na clivage ao anatin'ny assemblée nationale. Mbola any aloha zany hoe ny parti politika mihitsy no mahatsapa tsirairay hoe za kaikaiky kokoa ny fianakaviam-be ny akavia, za kaikaiky kokoa ny fianakaviam-be ny akavanana na kaikaiky kokoa ny fianakaviam-be ny afovoany. Rehefa mazava tsara zay ka miroso amina fifidianana miainga avy amin'izay tsika ka misy na programme anasa mazava atotry ny atoko politika tsirairay ka voazony iny dia zay lay ataoko hoe mandroso amin'izay ny assemblée nationale, mandroso amin'ny firenena. Fa io état d'esprit zay zany tokony mipetraka aloha zany le hoe opposition tokony mipetraka mazava zany fa ny atsika tsy misy an'izany vezivezy sala am'izao anaty assemblée nationale hatramin'izay dia fanjakana zay mitondra eo diny be dehibe dia tampotampoka hoe dia rehefa masosotra andrala indray le fanjakana dia lasa mpanohitra dolidolo majorité. Zay foana angeny nampenjera ny fanjakana nijoro teto hoe tamin'ny alalan'ny mouvement de rue
ka zany zavatra any zany any manahirina eto Madagasikara io ny zavatra nitrango atao raha mbola ny ataontsika hoe relais indépendant zany hoe sady amin'ny tsiatsy nitsonao no maro anisy ao anaty assemblée nationale tsy voafenao zany ny assemblée nationale le androany izy miaraka amin'ny fitondrana raha pitso izy manahirana azy kely io pour un oui pour un non na zavatra hafany zay hiala aiza misy fanjakana azy triketinao anatin'izany no zany de hoe rehefa mandehibe avy ety ivelantsika mamaky mbola tsy tonga ny fivoriany assemblée nationale de ozy ny olona hitaraharaha ny gouvernement tamity satria de anao motion de censure efa misy 80 ony angona signature tanoany rehefa aveo no ny apitso iny vadika teteky 100 ndray ony manona ny fanjakana fa le 80 zany nakaiza zany hoe le 80 any zany mifindra moramorana kany amin'ny 100 nony aveo zany hoe tsy misy zavatra mazava zany fifandajan-kery ao anaty assemblée nationale ary io miteraka problema amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny lasa mitsingilaila foana zany ny fitondram-panjakana nitsika moa zao am'izao fotoana zao fanjakana mijoro eto amintsika ataoko fa famille naturelle ny angany de ry zareo mapara satria reny niaraka taminy reo moa mivadika taminy zany vao tonga tao zany hoe ndikany tsy nanana base politique matanjaka atao anaty assemblée nationale fa base politique artificielle no volena nananganana ny lizy tao anatin'izay no zany de logika matahotra foana mifanjakana ao anatin'izay zavatra hoe inona ndray zavatra hitranga fa ny fifandresen-dahatra ao anatiny zany mahatonga moramora mitsisaka kely ndray izy de minondray ao anao fa iverina ndray zay motion de censure zay raha vao misy anakely satria misy an'izay va et vient cessant zay ao anatin'ny assemblée nationale no lay resaka hoe idéologie na resaka fototra politika tsy mitombona tsara ao anatin'ny atoko politika eto Madagasikara tsy mitombona tsara zany fa ireo lazay koa hoe reo le antoko politika historique no manana an'izay fatapatatra hoe aiza misy an'zareo fa saingy ireo atoko politika historique malemy no ny conjoncture no ny zava-misy atao amin'ny firenena de reo nge tsy nitondra fanjakana mihitsy le atoko politika historique tena hoe tena historique monima ny MFM ny AKFM reo nge tsy nitondra fanjakana fa le parti politique novoleny mouvement teny an-dalambe no lasa nitondra fanjakana de lay atoko politika historique indray no lasa manaraka azy ataony tohotra ekarana ataony ascenseur makao anaty fitondrana fanjakana de rehefa aveo voadaka ndray le parti historique dia le parti kely vao niakatra atao anatina mouvement na événement anakiray mitranga eto amin'ny firenena no tonga amin'ny fanjakana dikan'izay politiquement tsy mitombona mihitsy zany ny fiainana politika eto Madagasikara ary io no mahatonga an'ilay fihetsiketsehana problema be dehibe eto ny instabilité ny insécurité sady fandray amin'ny idolidoly ka izay nanazavana anakiray ao anatin'ny assemblée nationale io misy fandresen-dahatra noany dia lasa mivadika eto zero mandeha moa nyresaka misy an'izao misy corruption misy ninona zany accessoire zany satria efa tsy mitombony zany tsy zany ny fototra lehibe ao anatin'ny assemblée nationale io mba tonga ny problématique io tsy resaka hoe corruption tsy resaka hoe zao mety misy manao an'izany accessoire aiza moa de misy vola be mirarakopana ohatra voavidy an'izany olona 500 zany fa mifevy koa azy le resaka problema mihitsy tsy mitombona tsara zay fizarana isan-karazany anaty assemblée nationale zay de io no mahatonga ny hoe ny fanjakana miorina eto amintsika de fanjakana miorina miainga avy amina événementiel trango amin'ny firenena dia io le hoe problème atsika lasa problème na homme d'état ao am'izay fotoana zay satria le problème na homme d'état problème na marefo ny atoko politika tsy afaka mamoaka homme d'état de zay ny problème io zavatra mitranga io de tsy mahagaga hoe androany salamzao rapito salamzao zany hoe raha ny tena marina zany io sondage ataony sofre sondage ataony zao ataony tsy mandaitra zany io eto Madagasikara ny tena marina amin'ny évolution na raha politika eto Madagasikara satria imprévisible ny fanaovana politika eto amintsika mpanao politika rehetra tsy zavatra fantatrao misy zavatra événement laka de izy menakavy manoana an'izao zay menakavy de rehefa avy ndray izy tsy tapy io olona io ihany tsy tapitapotra ndray rehefa aveo hitanao ary ndray zay de tezitra fa tsy nety le izy mitady zay zany nanaovako hoe zay manazava be dehibe an'io zavatra mahazo an'izao fa nahoana de zao ao anatin'izay zavatra zay
dia nandresy ny gouvernement tao Cool Roger sy ny fitondrana Andriamatora Jaonary Mampianina zany ary zany zany a everiko fa force politique anankiray angeza be tokony ho levier manaraka amin'izao événement zao tsisy de mitady loatra zavatra ratsy satria kamy tonga zany raha valivava dia neritreritra an'io dia ohatra mifanindry tamin'io le resaka hoe fihetsena atao anaty assemblée nationale dia nampivaditsika menaka avy teo fahatongavatra valivana lasa problème ny assemblée nationale ny sécurité dia neritreritsika fa iova le zavatra kinanjo ny zavatra nitranga zany lasa nanoana ataoko hoe ny 3/40 ny assemblée nationale zany nanoana indray fitondrana amin'izao fotoan'izao raha ohatra zay ny kajitsika azy ka noho zany zany dia hoe zay lay mila amboarina eto amin'ny firenena zany ka lasa mitaitaina foana na fanjakana za lasa nerveux zay le majorité zany tsy garantie ary le stabilité zany tsy garantie ao anatin'ny zay raha nitoejavatra mivoaka zay satria kanefa kosa raika amin'zato ireo député nanao sonian'le contre motion de censure zay indrindra dikan'izay hoe ohatrany somary mifanohitra ihany monko zany resaka zany zao raha tena mifanohitra be satria raha tsy diso any mpanao gazety any namaka hoe any amin'ny 20 tany hoany nanao signature anao motion de censure dia raha tambatra nge le 20 sy zato dia 20 am'zato zany zany hoe misy olona zany a mivadika manao zala am'izao fotsiny ao anatin'le mouvement d'une journée à une autre zay zany le problème eto am'izao ka fiheverako azy a zavatra tokony ho jerentsika aingana zany ny raha tena anao refondation zany tsika zao dia refondation aloha any amin'ny parti politique zay zany zavatra ratsy zany a dia anahirana sala amin'ny faona anaty assemblée nationale dia milalao texte fotsiny tsika dio ny mahatonga an'le texte manova constitution hoe ny texte rehetrarehetra miova araka zay événement mitranga sy le olona mitondra satria tsy maintsy mitady miaro tena le olona anaty fanjakana satria ny olona amin'izay tsy fanomezantsiny fa matoa izy tonga anaty fanjakana dia hitondra fanjakana zay no izy ary mitady stabilité izy ho azy mitady assise na pouvoir izy ho azy nefa aty ivelany la sable mouvance ala mihitsy dia mitady fomba izy ahoana stabilisena ary raha lefantsika lavidavitra koa raha ndratra ka lasa masika be zay olona mitondra fanjakana satria lasa miaro tena izy dia lasa reny mahatonga andrele any amin'ny prison hoe lasa manao an'izao lasa ka io ratsinao anaty parti politique aloha ny tena misy fototra tsara mipetraka éthique politique déontologie vao aja ao tsika vao mananao amin'ny politique mivoaka avy ao zay vao hoe manana politika mazava amin'ny fiainam-pirenetsika ny magaga mantsy nefa raha jerena ny tantara ny arema nanana ny député any betsaka tamin'ireny taona 7 ka hatramin'ny 2 reny ny tim koa nanana député betsaka nefa zany tsy nanakana an'le hoe mouvement hoe fidinany vahoaka ny an-dalambe ary nampiala n'le fitondrana teo ka zay ka zay satria artificiel le majorité le artificiel majorité lisaka le taratry le vahoakanao angeny mahatonga n'le olona olany hiditra anaty assemblée nationale le électeur anao ny betsaka tianao matoa anao tonga anaty assemblée nationale manana majorité ao anaty assemblée nationale sala amin'ny arema tamin'ny fotoanandro ny tima tamin'ny fotoanandro fa io zany fifidianan'io zany a le atao misy zavatra be dehibe tsy mety zany ao anatin'le resaka fomba fifidiana sy ny sisa na ny mpifidy mipetraka ao tanatin'ny firenetsika misy tsy mahalala akory fa élection de proximité de zay manam-bola ny tonga ao anatin'ny tonga ny assemblée nationale ary raha jerentsika zao a saiky betsaka ny mpandraharaha grossiste sy avy any ambany volo any lasa ao anatin'ny assemblée nationale satria reo ny manam-bola afaka mampiasa n'izay fahefan'ny volo ampialatanan'izay amin'ny resaka fifidianana fa tsy misy idéologie mitombona ao anatin'izay le fait fotsiny dire hoe za indépendant dia tsy mitombony zany ao anatina resaka fanaovana politique indépendant par rapport à quoi indépendant par rapport amina resaka politique donc zany tsisy fitondram-panjakana izy zany a dia éminemment politique ary ka rehefa tsy ao anatin'izay zany ianao dia efa tsisy zany zay zany anankiray tokony ho jerentsika rehefa anao refondation tsika zay hoe okizay marina fa misy droit de l'homme moa zany ny adevitra be dehibe fa rehefa anangana firenentsika
misy zavatra sacrifiena ihany aloha mba azoantsika manangana firenena tena mitombona ao anatina etika sy déontologie na pouvoir. Ianao no mpitarika antoko politika anankiray ny RPM. Anisan'ny nanankianana ny fitondrana ny gouvernemanta moa zany tamin'ity ndray mitoraka ity tao anatin'izay motion de censure zay makasika an'le hoe nikasika an'le hoe tsy fandriam-pahalemana any atsimo ny raharaha hoe délestage fatapahan-jiro matetika ny nisitry ny angovo moa zany dia anisan'ny no isorona mihitsy noho izay raharaha zay. Ity resaka fandriam-pahalemana ity magaga ihany satria nisy ireo dahalo izay niverina amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny sarababem-bahoaka. Nisy koa nefa ny hetsika izay nataony mpitandro ny filaminana izay ohatrany somary hoe nahitam-bokany zany raha nijerena amin'ny akapobeany nefa mbola misy ireo mikaikaika hoe tsy milamina ny eny amin'ny faritra misy an'izy ireo. Io kosa no tsy hoe ilamina ray mandeha io. La crise nisy des crises plurielles sady linéaire dans le temps izy no mifanosika atao anaty espace de le apahanbetsaka atao amin'ny fiainam-pirenena voakasika daholo fiainam-pirenena ankapobeny voakasika zany crise. Rehefa misy crise salam reny teo eo ihany ny vaovao tonga de lasa manahirana be no manao anazy. Tao anatin'ny transition nanao tsy tadidiko le anarana nentina tany amin'ny atsimo tamin'izany na ny anjay nandremena opération tandroka opération tandroka mbola teo ihany zany be de be ny basy ny hiditra sy ny sisa de lasa problème be iny fa ny zavatra misy zany zao satria tsika mijery de mamaky gazety de ny hoe misy dahalo nanaiky iverina tsy hanao ny asa ratsintsony dia nitolobatana tampotandro ny filaminana de misy lieutenant colonel satra lieutenant colonel malaza be any atsimo any am'izao fotoana zao de misy capitaine tadidiko le raha faneva takan'izany zany hoe le ny stratégie vaovao zany napetraka ny secrétaire ny gendarmerie secrétaire mpanjakana sy ny fitondrana am'izao fotoana zao tari ny premier ministre Roger stratégie napetrany ary zay ny everiko fa naomby fahitako azy de ny hoe nampidirina tsy nahasa miaramila fotsiny natao de manetsika dahalo fotsiny fa nisy mesure d'accompagnement zany hoe nampidirina ao anatin'lay fandamina akapobe ny fitadiavana fandriam-pahalemana reo lonakesy azomangy sy ny reo fahifanarajazana miaraka amin'ny député miaraka amina resaka mpitondra fivavahana sy ny sisa ao anatin'le région de hita le solution satria nge le dahalo avy eo an-tanàna ihany fantatry reo hoe zanakranina ka rehefa miditra ny fiarahamonina ao anatin'le autodéfense villageoise miaraka mpitandro filaminana de zay ny solution ary zay no everiko fa zava-baovao ngeza be netiny ty fitondrany ty amin'ny fandaminana atsimo zao any ankazo abo fahitako azy de efa hoe miantso indray ny député maranyarsa hoe efa manompoka koa ao canton be de be any ankazo abo misy ina moa izy teo misy dahalo mitolo tena be de be fa hoe 2 arivo mahery efa ny mitelo arivo am'izao everiko fa zany kosa aloha zava-dehibe zany na inoninona resahana de zava-dehibe zany ary ny fanjakana zany am'izao fotoana zao koa miazakazaka any koa am'le fametrahana an'le dina isan-karazany everiko hoe zay le nouvelle philosophie de défense nationale sy le fametrahana sécuritaire mifanafana problème sécuritaire dia veriko fa nahoana resahantsika dingana goavana be ary aky goavana be azon'ity fanjakana ty aloha zany di za retretra zany nge mety natonga saina ny député tokoa satria rehefa aveo ny député nahita hoe ahoana tokoa moa nanafoana toatrany hoe manomboka miverina tsikelikely eny fanediny gazety everina fa tsy de hoe manaraka be ny fanjakana am'izao fotoana zao sa tena nilaza an'izay hoe miverina tsikelikely ny fiainam-pirenena ny mifaritra atsimo dans le grand sud ary veriko fa zay ny zava-dehibe vitanyity fanjakana ty to anatin'izay
an'izay ary io sécurité nefa ny tena mahakaikatsy marina fa mbola enjana be ty ambaty finandrana satria miakatra tianana ty an'le fametrahana dina satria efa misy tompona ndraiky le zany mametraka an'le dina am'izao fotoan'izao eran'ny Madagasikara am'ireo totsika hoe jaune rouge everiko fa zay fampivadinan'izay fa io kosa aloha tokony hisy fandrindrana tsara amin'ny lalàna velona sy mifanaovana dina satria raha vao tsy mifandrindra tsara reo a raha vao mifanipako reo a de lasa fitsaram-bahoaka ny afarany ary zavatra voaenjika indray Madagasikara ao anatin'le resaka hoe resaka an'le resaka hoe fiarovana ny zon'olombelona sy ny sisa ka iny zany no ataon'ny fanjakana ao anatin'izay ary mety zay io a ny ampahangeza be koa nampiova an'lay eritreritra ny député tao anatiny rehefa dinina tokoa hoe ho tsaraina dia hita ihany hoe reto koa tohatra misy positif ihany tokoa nge hita tao anatin'ny lisina de hoe tsy de niasa tsy nisy firy ara ny volam-panjakana ny asa tao anatin'ny lizy ka everiko zay mifanazavaka ao zany akabeny aloha ka ny zavatra fahitako azy koa ary ny farany any hoe misy zava-dehibe am'le resaka le réconciliation nationale koa mety mendrandraniny dolo ny olona rehetrarehetra dia hoe inona moa ny tokony anaovantsika resaka korotanandray sy ny aniba zavatra be dehibe toka afaka miroso marina fa manana problème ty fanjakany ty am'izao fa azo le feriny reo rehefa ty misy objectif anankiray ohatra trarintsika réconciliation nationale dia zay ny mety nanana amin'ny fanjakana raha azo lazainy hoe sursis nanana ny fanjakana sursis am'izao fotoan'izao satria misy zavatra azo ny tsarana azy ihany na de hoe tao anatina resaka fahasairana azy satria io tsy moramora tsy hoe miova ny gouvernementa de retour miova ny lany président de république dia retour à l'ordre constitutionnel de milamina amin'ny zavatra rehetra la preuve ny communauté internationale mbola tsy fambatsy mbola mipetraka ato amitsika zany hoe mbola manieritsika mafimafy kokoa zany communauté internationale mandehana melo kokoa noho zao nefa efa olona tsotratra ny heritsika tsony ary eo tsika mazava-dehibe an'le réconciliation nationale am'izao fotoan'izao za ndray zany hoe quelque chose malheureux bon ozy vazaha amin'io resaka crise io tokony atsika hoe ny amfiveriko azy de ao anatina crise tsika misy zavatra anankiray ny latsaka teto amin'ny firenena io crise io a bon nandalovantsika izy iny anjaratsika zany zao kosa no mitady am'izay ahoana ny fomba ivoatsika eo nao ny amoa fiteniko matetika hoe tsy tsika kory lolom-baozina on n'est pas de damné de la terre ary tsika afaka mivoaka ao anatin'izy io fa le finiavany tsirairay ante ho any am'izay resaka fandaminana akapobeny eto amin'ny firenen'izay zava-dehibe izay indrindra efa natsidika eo kely teo le resaka hoe fampihavanam-pirenena omaly a nisy ireo parlementaire taloha tao anatin'ny tetezamita ny laza fa zay fampihavanam-pirenena zay tsy tokony idiran'ny fianakaviam-be resa-pirenena ny resaka tamin'ny masoivoan'ny Afrika Atsimo nefa za androany maraina dia nilaza izy hoe anareo samy malagasy any eo izy ny fampihavanam-pirenena fa anjarany aigny amba mety mitondra fanampiana kely tahaka ny hoe ny expérience zay nentina nandaminana ny firenena tany Afrika Atsimo nandritra n'ireny apartheid ireny ho anao hoe mpanao politika anao zay fotoana hoe fa feno hoe zao fotoana hidirantsika am'izay hoe fampihavanam-pirenena zay zava-dehibe loatra io indrindra aminatongavany Andriamanitra ravalomana tsy teto de tsy ampony zany olona tokony anao an'le resaka fihavanana satria nahoana ny amin'ny fiheverako azy a misy ambaratongany io ny ambaratonga voalohany a de le ataontsika hoe mandrafitra ny mametraka amin'ny toerany raha-pirenena am'izao fotoan'izao fandinina akapobeny am'izay le iainatsika zao zay le hoe conjoncturel le crise misy zany a raha mitena hoe iainatsika zao a dia hatrany amin'ny deuxième république mandra-patonga an'izao dia misy crise fanotona tao reo nefa mbola eo dolodolo ny tondran'ireo ary reo a fanipatipaka tao reo zafy président zafy nanongana président ratsiraka président ratsingraka naongany président ravalomana naongany président Andry Rajoelina
dia président Rajoel indray miady amin'ny président Rajonary Mampiana zany hoe reo zany le totsika hoe aty amin'ny laingony crise hitatsika maso akapobeny eo ka raha tsy milamina reo tsy possible aloha ny azahotsika ary reo tsy maintsy mame modely reo tsy maintsy mame modely tsy voatery reo hoe ho acteur principaux am'izay zavatra hitrangetsy raha avy eo fa na tiatsika na tsy tiatsika zavatra tsy maintsy mila fandaminan'ireo amin'ny akapobeny ary hitany voaka fa milamin'ireo za moa ny teny hoe ndray andro any raha ohatra eo amamasina eo ka misy fety-pirenena anankiray ankalazentsika ka eo dôly reo ancien chef d'état reo de zay ny ataontsika hoe androso Madagasikara zay zany feveriko azy anakaka zava-dehibe aloha zany zay manaraka an'izay dia anjara ny mpanao politika sy ny société civile zay tokony am'izay no mandinika an'izay tapaka izy evatra amin'ny rahalahy misy fevanana vitan'izy evatra amin'ny rahalahy ao de vitan'izy evatra amin'ny rahalahy ny signature hoe tena tapaka fa hoany amin'ny fampiavanantsika iombontsika dia izay am'izay dinihina am'izay raha iombontsika inona ny dikan'izay inona ny dikan'le hoe anangana firenena vanina anjara ny teknisianina sy mpanao politika am'izay ny mandinika an'izay zay zany ny etape faharoa dia ireo rehetrarehetra reo no mitambatra raha aveo mamoaka atoka fekevitra ngeza be fototra azoana manangana amin'ny firenena vanina am'izay tsika dia izay le resaka fampiavanam-pirenena fa ny anankiray kosa lay mamaly problème structurel les problèmes structurels de iny lay récent président Resabe Albert foana hoe CNR satria zany lavabe iny processus lavabe iny miaingatra any amin'ny tantarantsika menakavy io iny zany mila lamina any amin'ny fototra am'izay zany hoe ny vahoaka am'izay no miombona amin'ny tantarany mihitsy zay le hoe le peuple doit se réconcilier avec son histoire iny zany le lavabe tsy vita moramora iny izany nanota de izany nanao an'izao de izany nanao an'izao le tantaratsika na de hoe tsy azo tsaraina azy ny tantara misy zavatra tokony ho jerena ihany ao hifandaminana sy hifandraisan-tanana rehefa aveo hoe ok'izay ny lasa am'izay zay le hoe table rase avec le passé zay lay conjoncturel sy structurel zay tsy maintsy vahana am'izay kanefa n'izay hoe tsy mitaky an'le tokony ametrahana le hoe vérité alohan'ny idirana amin'ny réconciliation satria ny antony manko de zao mitaky hoe asianan'izay hoe vérité réconciliation ny vérité nefa nydika zay hoe tokony atsapatena ny rehetrarehetra hoe inona moa no nataoko tamin'ity fotoana ohatran'izao ity ary eo manko ny olana matetika hoe tsy mahatsapa an'izay ireo acteur sasatsasany zany am'le hoe conjoncturel araka ny teninao teo zay matetika zany hoe zanga moa nanao an'izay tamin'ny za teo ary zanga moa diso ohatrany tsy mahatsapa an'izay adisona zay daholy ireo tompona andraikitra hitanao matony firenena sala am'izao firy taona zany azaontsika indépendance efa mandreraka ny sofina mihainy hoe arena be tsy hitanono ny von'olona avy any vela miteny hoe vous êtes assis sur une mine d'or massif zany de nefitsika mahantra de efa makaleo be ny resaka an'izany fa nefa raha tonga am'izany tsika am'izao fotoana zao kanefa tsika mieritreritra tsika naninona moa tsika nitady an'izany misy fanazavana azy ihany io misy fanazavana azy ihany io fa ny anakambanatsika azy fotsiny de no hoe matotsika zao de tsy tanteraka tsika menakavy na vahoaka io na inona mpanao politika indrindrindrindra ny mpitondra indrindrindrindra zay reo zany mpitondra nanao erment mpanao politika nanao ny ataony ny vahoaka nanaraka be ve fatany an'izay onjan'ny politika teto de lasa antony isaka zany hoe akambatsika ny hoe ndretrarehetra ny mila am'izao fotoana zao mahatsapatena fa hidiso ka ny amiko raha ohatra tsika anao vérité de alaitsika raha valimanana de hoe ianao raha valimanana tsara ianao ianao nanao lodi ina moa firy février moa ina ianao nanao an'izao namono olona ianao tetry amin'ny ianao ambotsotra de tenenina koa raha tsika hoe ianao koa nanao le 10 août de ianareo reo ny tsaraina nefa le olona ny tsaran'ireo olona reo iza le olona ny tsaran'ireo hoe na amin'ny président ratsiraka ny président raha valimana ny adversaire politikany de ahoana moa ianao no
amerary ny adversaire politique za am'le fisainana kely amitsika manao politique tsy le politique majuscule nyresana am'zany fa le politique minuscule kely de iny zany a mahatonga atsika menakavy savritaka eto ianina anao zao de ianina de lasa miteniteny foana fa raha mifandrangitra eto AV6 na AV7 ny alina de netsoka ianao ndray tsy maintsy migadra aloha fa gadrao any io fa anina de zay zany a ozy izy zany hoe tonga amin'ny fiainatra anankiray tsika zao za efa hatramin'ny 2010 any teny hoe grand pardon de nisy nitezitra moa nisy nandray an'izay mitezitra grand pardon iny avela malalaka ho azy zany reo le mpanao politika ananao de izy zany tsy naotateto hoe fa ny zava-dehibe anankiray de hoe mahatsapateny tsika ndray andro hoe okzay ary le okzay zany hoan'ny taranaka ao ariny zany c'est pour la génération future fa tsy hoatsika akory mety fitiavatena ndraisan'ny olona am'izay miteny an'izay hoe naninany okzay on va faire table rase avec le passé dia ndray andro any rehefa samy manota il faut savoir arrêter un jour mais coupeny zay okzay ka ny amiko any vérité zany tsisy malala an'izany vérité zany fisaka ny raha mitenitsika salam zao inona ny antony nahatonga atsika menakavy tao ny fitondram-panjakana hatram'izay tsisy hafa-mialo eo na iza nanota daolo zay nitondra hatramina directeur ministère sy maire sy ny député sy nanota daolo mahatonga firenena salam zao no zany rehefa anangana firenena anankiray tsika de ozytsika hoe okzay zany il faut savoir arrêter un jour il nous faut un grand pardon ary ny amin'ny vérité de zay filazana grand pardon zay hoe azafady reto fananota sala aminataon'ny président ratsiraka atao mamasa tamin'ny tao mikanjantafy tao zay de ampy zay fa rety ny fampikolotsika fa hoe manomboka eto kosa zay tratra manamora condamné à mort satria manana problème tsika ao anatin'ny fiarovana vahoaka tsika ny vahoaka manisy te mitsipina fako misy olona manao ny adalana fotsiny anatin'ny fitondram-panjakana mampiasa amin'ny fahefana zay no izy fa anjaratsika kosa zany kosa mandinika hoe tsika ane tsy damine de la terre tsika ane jolom-baoziny fa ny fahotatsika de tara noho ny hafa tara ny olona nanao révolution isan-karazany vo tonga amin'ny démocratie avancée io am'izao fotoana zao tsy hoe pays développé nanao révolution agricole ny olona nanao révolution industrielle ny olona nanao révolution scientifique et technologique ny olona de tsangana ny syndicat satria niforona ny syndicat tany amin'ny industrie isan-karazany a de nanao révolution am'izay ny olona tena politique hoe okzay kosa le zaka fampijaliana am'ty rezaka mpanjaka dictature la souveraineté la souverain lavy ty fa andao am'izay tsika hitady république mitady ny démocratie zay ny olona ny toka tao itsika vo nanomboka nisy évolution moramora ny olona efa nisy penseur be dehibe ny olona nana Diderot ny olona nana Rousseau ny olona Montesquieu nisy Voltaire tsika mbola avana raha manatoanina no nanomboka ny resaka fitiavatany raha zany ry Dox ry Gigi Rabearvelo de aty orina be tsika vo nisy penseur maromaro ny tragno tao a manandafy Germain Rakoto ny ray ny ratsiraka ry Monjajon reny zany lasa nampivady fotsiny nampidirina atao anatina zava-misy eran'izao tontolo zao la évolution kelitsika anakianisy de nitapahany intérêt ny firenena-dehibe de io tsika lasa miazakazaka am'izay tsika mamonjy ny olona zany hoe le fototsika zany tsy nisy fa ny olona ne nandalo teo amin'ny tsikidole nanao guerre de sécession nga ny américaine nanao révolution de 1789 ny frantsay nanao unité allemande ny Allemagne nanao unité italienne ny italienne nanao nisy apartheid tany Afrique Atsimo ny Frelimo sy ny anina tatsy Mozambique sy ny zany zavatra rehetrarehetra zany nandalovan'ny olona zany ary zay a ny andraikitra ny mpanao politika zany am'izao fotoana zao sy ny fitondram-panjakana hoe manazava amin'ny olona hoe ny olona ngely nandalo tamin'ny daholy fa ny fahadisoatsika de lasa mandingana satria tsika tarabe no zany verina amitsika zao tsika miverenatsika du réconciliation nationale io ary am'izay fotoan'izay le réconciliation nationale de ataotsika salany hoe lutte de libération nationale et la vraie am'izay fotoan'izay zay a ny mamarina ny tena communauté internationale anareo anio hoe
anareo anio hoe arazadino fa atsoatsy any atsika ho lasa pays pétrolier pays producteur de gaz tsy fantatro zay plastika am'izao fotoan'izao hoe firy ny enoeniko fotsiny hoe ohatra ny rany am 2022 any ony atao misy hatrany am 23 puits pétrolier iboboky eto Madagasikara de mba hiverinao am'zany fa raha tsy voalamitsika zany zavatra rehetrarehetra zany am'izao entre tsika samitsika malagasy tosahirantsika zay le main important de conciliation nationale. Anisan'ny ohatrany fanontaniana koa moko matetika mipetraka hoe rehefa anao an'le fampihavanana iresaka atsika am'le conjoncturel ihany nidirako eto hoe nono ny toedrara zany de misy le ohatrany fanahina hoe sao de ametraka gouvernement vaovao ndray ametraka transition bis le iny anisan'ny ohatrany hoe somary mahasadaikatra ny tompona andraikitra sasatsasany indrindrandrindra ny eo amin'ny fitondram-panjakana moa zay inona ary ny méthodologie tokony hoentina moa ve hiditra am'izay sa hoe raha anao an'izay hoe refondation de la république zay na la nation zay hoe ohatrany tady ho tafiditra ho azy zay resaka hoe andao ametraka fitondrana vaovao na république vaovao indrindra eo amin'ny constitution monko zay zao kosa aloha misy zavatra lojika tsy maintsy arahantsika tao anatin'ny transition tsika de transition le anarana de transition tsisy fahefana nge zany transition zany zavatra fahefana flottant zany transition zany hoe tsisy tompony transition fa ny olona rehetrarehetra ny tompony transition ka rariny tam'izany fotoana zany raha resahana hoe fampizarana io anyanina ny anina de anyanina ny anina de anyanina fa zao ny zavatra hafa ary io tsy resaka hoe vo foroporona fotsiny tao fa ny akena tsika menakavy hoe io ny président lany eo ary nisy zavatra ngeza be azotsika teto de iny resaka investiture atao mahamasina iny zany no ataotsika hoe zavatra inédit eto Madagasikara inédit eto Madagasikara ary iny tokony capitaliser tsika iny no namafa le resaka spectre na crise post électorale le fatongavana Andriamatoa Robinson teo Mahamasina iny de ny reconnaître any adversaireny tam'izany fotoana zany 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 zavatra tokony soratana mazava be ao ny tantara Madagasikara sa hoe ampy zay kosa le resaka crise post électorale ary io zany point de départ angezabe misy président lany ao nisy finjakana mijoro ajaina zay profil zay ao anatin'ny réconciliation nationale fa tsy ararotina indray le nazakazaka ty hoe sao miainga voalohany indray de ravana indray fanjakana de hiditra transit zany hoe le acteur aloha zany alohan'ny idirana am'izay tokony hoe ireconnaître hoe io zany efa misy république anankiray efa misy institution mipetraka ka tsy mila reconnaissance nationale kely izy zavatra efa misy fa modulena manaraka an'izay zava-misy zay raha tsy zany de l'éternel recommencement zay indrindra mantsy de tika zany eritreritra indray hoe raha vao atao le réconciliation nationale de andao ndray anao fividianana raha afaka anina fa azotsika ovana constitution normal zany mety hifanarahanao hoe manomboka zao de ao constitution 12 article ihany nao de amandemande sisa fa io base io tsy metsika io ohatra sala am'zany i professeur anjay fa nanolotra karazarazana sala am'zany everiko fa zany ny pérennisation na système zany misy zavatra anankiray mijoro eto Madagasikara eto fa itsika ane tsisy mijoro tsisy mijoro tsika fa tsisy zavatra miombony eto fa ny atsika rehefa teo ariny zavatra ihany zao efa manomboka zava-dehibe mijoro de hoe ny primature de eny mahazo arivo efa zava-dehibe zay fa teo mbola nisy hoe présidence ambotsiroatra sary aiza misy fanjakana atao an'zany zany zavatra angeza be fahefampanjakana zany ohatrany hoe maivamaiva ny resana azy fa iendrika ny fahefampanjakana mitombony zany de iny zany misy iavoloiny de eny tokony mieny président zay le pérennisation de takazany ko constitution
notre constitutionnel koa moa fa mitombona tsara dia zany rehetraretra zany napetraka tsika tsikelikely dia ao anatin'ilay réconciliation nationale mezaka tsika mametraka zavatra tsokotihina intsony dia zany ny fanaovana vely rano eto sy midina hoe rehefa mipetraka zay zavatra atao am'izao réconciliation nationale zao tsy hitsabahan'ny communauté international avelao mbo atsika io atsika io dia atsika mihitsy manao an'io dia atapakytsika ao ataotsika inona volamenatsika ataotsika ahoana grande minetsika zany refondation dia zay nitapaka eto zay na raha ny olona avy any velany fa tsy ny olona nitsabatsabaka eto satria matsony ny problème raha vo atao sala amin'io fanjakana misy io hatramin'izay io baikona vari baikona very misy mibaiko avery tsy haisy olona asyntsika tsy haisy olona asyntsika ary tsisy ilany olona baikona fotsiny sala am'izany ko satria dikan'izay tsy afaka hiarony intérêt rehefa avy eo fa ny olona afaka amin'ny négocier no ilaina am'izao fotoana zao ny olona afaka amin'ny négocier jereo nge zany ampipotsika tamin'ny 1973 novana ny accord de coopération malgache dia nalaza be ny tenin'ny ministre ny affaires étrangères ratsiraka Didier tamin'izany fotoana zany la souveraineté nationale ne se négocie pas ny ampipony gasy tamin'izany natanjaka be mihitsy dia Madagasikara tsy mandoalika dia lasa mandoalika indray tsika am'izao fotoana zao baikona very dia tsy maintsy zao ny premier ministre tsy aiza zao ao anatin'io réconciliation nationale io tout est affaire ary anjaratsika zany zavatra ngeza be io ary tsy anaovana vazovazo ka sotonina amin'ny atsiny roa sy ny anina roa dia raha vao aloha ny gouvernement dia raha vao indray fanjakana io fandao indray anao fanjakana sara am'izao tsy hoe nana fa analyse objective ana zavatra misy nyresahako dia rehefa tiatsika nandroso zay zavatra kely efa mipetraka aloha dia aloha asomitsika matotra tsara dia maraparana moatsika ndre matozy ilipirarara tsy atova mialohan'ny anakatony atsika nyty fandaranyity dia meko 10 minitra ngamany anao nazava hoe me afatra andreo mpijeritsika ny tokantrano tsy dia hoe misy afatra ny afatsy no resako tero manana fotoana manana rendez-vous amin'ny tantaratsikitsika zao ny zava-dehibe ary tokony tsy adintsika dia zao ny président ny république mihitsy no teny hoe tsy maintsy ataony réconciliation nationale efa feno izy io satria le acteur dimy lasa efa da efa eo dia maheno ndray tsika hoe nianina ono tsy anao fa mananana sala am'izao okare rara-pireneny ty ary tantara ao manana rendez-vous amin'ny tantarantsika zao tsy atsika io tsika velona am'izao fotoana zao ngamba zay mihoatra ny 3 taona sy ny 20 taona efa vita tantara zany fa ity Madagasikara tya manana zavatra goavana be miandry atsika io am'ireo arenatsika ireo rehefa tsy atsika no mifehandreo de vero azy ko fa raha itsika no mifandamina ka itsika no mife reo arenatsika manao tsy hisy firena matanjaka ny sala ty Madagasikara ty ary za miteny sabo no miteny fa raha ao anatin'ny 10 taona pays émergent Madagasikara ary atanjaka raha itsika migereno fa zao mba hatongavana am'izay tsy maintsy miavana olo itsika fa tsy eto ny fanripatra lava eto ary ny eo zany zay mahazo fanjakana dia mbaoka anaja ny resaka lalàna ny fehan'izany pouvoir zany l'éthique du pouvoir ny déontologie na pouvoir fa tsy hoe nahazo fanjakana zay dia zay zao no mitondra anay zao mifahefany dia lasa le fiainam-bahoaka ny tsy voajeritsika amin'ny ankapobeny zany fahantrany zany sako ny tenan'izany fa fahantrana artificiel fa azotsika vahana ao anatin'ny 2 taona fotsiny zany fahantrana zany raha ohatra ka ifatotsika marina zany resaka hoe Madagasikara tsika zany manany loha togoavana be io fa ahoana ny tokony fampiraisana atsika ary ny andraikitra ny mpanao politika am'izany tena goavana be fa tsy mpanao politika vadika tsy mivadika roa manao zay danykipo fotsiny ao anatin'ilay fitadiavana tombotsoa fanaovana politika fa ny tena politika tena mpandroso ny firenena zay evelo kosa mivahoaka moa tsy azo menatsiny satria mifenitra misy azy am'izao fotoana zao no hoanina androany tadiavina androany rahita azy ka zany mpanao politika ny tompona andraikitra voalohany am'izay zavatra fananganana an'izay firenena zay everiko fa zay ny ilahtsika am'izao fotoana zao mba azoantsika mandroso agny
fa ty madagasikara ty afaka mivelatraingany ty roa taony ty de afaka misy zavatra mihetsika eto raha vitatsika mpanao politika sy ny fitorana akapobe manetsika an'izay eny ary misotranao Andriamatoa Gilbert Razatova nanaiky mivahinay tamin'ity aliny azomay ity misaotra to ya zay ihany koa no manakatona ny fandarantsika eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity aliny azomay ity izany mametraka velomanareo ary manasanareo hatrany anaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitra matv velomary tompoko